Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teras voninahitra feno no atolontsika ny Allah subhanahu wa ta'ala izay nameantsika fotoana nahafahantsika hanaraka sy hieno ity fampatsahivana kely ity trojan'ny Allah subhanahu wa ta'ala koa aneo amin'iraka farany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo vahoaka niarady aminy. Eto isika dia efa nafantatra teo aloha fa misy ny finoana iray izay antsoina hoe al-Islam. Zany hoe ny finoana Islamo dia finoana iray izay ankatoavin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, nomendrika ihany koa eny fa io no anisan'ny finoana farany. Allah subhanahu wa ta'ala dia naniraka iraka anankiray. Io iraka io dia nalefa ho an'ireo vahoaka farany rehetra tsy akanavaka. Iza moa zany iraka farany zany dia Muhammad ibn Abdillah, zany hoe io no mpaminany farany ho amin'ny vahoaka farany izay amoaka azy ireo ao anatin'ny aizina ary hitarika azy ireo ihany koa andeha amin'ny mazava. Zany hoe mamoaka azy ireo amin'ny fanompoantsampy sy ny fijangajangana maro isan-karazany, ary hitarika azy ireo kosa hanompo an'ilay tompotokana Allah subhanahu wa ta'ala ary hanalavitra ny filandratsy sy fijangajangana ratsy maro isan-karazany. Voalaza fa ny anaran'io mpaminany io dia Muhammad ibn Abdillah. Izy io dia avy amin'ny tany Arabo no nipoiran'io mpaminany faran'io. Izy io dia niaina 13 taona, zany hoe ny 70 taona dia tsy tao anatin'ny faminaniana, ary kosa ny 13 taona dia tao anatin'ny faminaniana tanteraka. Io mpaminany io araka nefa voalaza teo aloha fa nalefa ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka, zany hoe tsy mifidy saranga na foko fa ny olona rehetrarehetra dia tokony hanaiky fa io Muhammad sallallahu alaihi wasallam io no mpaminany farany, ary izy io dia avy amin'ny tompo ilay nahary izao tontolo izao Allahu subhanahu wa ta'ala. Misy profo anankiray izay voalaza ao anatin'ny Quran manao hoe Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an. Zany hoe miteny Allah subhanahu wa ta'ala mantsy ny mpaminany hoe teneno amin'ireo olona reo fa ianao dia mpaminany izay nalefa ho an'izao tontolo izao, tsy manavaka saranga na foko izany fa ho an'ny vahoaka rehetrarehetra izay tafiditra ao anatin'ny vahoaka farany. Io mpaminantsika sallallahu alaihi wasallam io dia nipetraka tao a Makka, zany hoe nanao anjany fiantsona olona izany hiditra ao anatin'ny finoana Islamo tao a Makka. Zany hoe tao a Makka no niandohany nanao izany fiantsona olona hiditra ao anatin'ny finoana Islamo izany. Ka mety hipetraka ny fanontaniana manao hoe tao ihany fotsiny ve izy no niantso olona hihiditra ny finoana Islam sa nandeha toerana hafa? Mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tsy nionona fotsiny tamin'ny fanatanterahana ny fiantsonan'ny olona hiditra ao anatin'ny Islam tao a Makka, fa eny ihany koa nifindra monina nandeha tany a Madina izy nanao izany fiantsona olona hiditra ao anatin'ny finoana Islamo izany. Midika izany fa mpaminantsika sallallahu alaihi wasallam dia tao anatin'ny
13 taona izy no nanao izany fiantsona olona izany tao a Makka, ary kosa tao anatin'ny 10 taona izy no niantso olona tao anatin'ny finoana Islamo tao a Madina, satria ny fotoana niainany teo alohan'ny tsy faminaniana dia 40 taona, ary ny tao anatin'ny faminaniana kosa dia 13 taona. Zany hoe mpaminantsika dia niaina tao anatin'ny 13 taona. 13 taona izy no niaina tao anatin'ny faminaniana, ka izany 13 taona izany dia nizarainy anankiroa, ny 13 taona dia tao Makka ary ny 10 taona kosa dia tao Madina, niantso ireo olona izay anaraka ny finoana Islam. Ny anaran'ity mpaminany dia Muhammad ibn Abdillah, zany hoe izay no anarana izay niantsona azy. Amin'izao fotoana izao dia maro amin'ireo olona no manova izany anarana izany, fa ny anarana tena izy dia Muhammad. Zany hoe misy ihany koa ireo olona izay miteny hoe efa maty ve zany mpaminany zany sa mbola velona. Tsara mari antsika eto fa efa maty zany mpaminany izany, fa ny fampianarana sy ny sorodalana izay napetrakiny no arahan'ny mpino Islamo, satria zany no zavatra takina ao anatin'ny finoana Islamo, ny hoe manaraka sy makatoa izany mpaminany farany izany. Eto dia manambara fa ny mpaminany dia tsy maintsy maty, ary ny mpaminany kosa dia olombelona tahaka antsika ihany, fa tsy hoe izany mpaminany zany no tompoiny. Misy amin'ireo olona sasany makony ny maheno matetika fa hoe miverimberina ao anatin'ny finoana Islam ny Muhammad, ka izy ireo dia mieritreritra fa manompo an'izany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izany tsika. Ao anatin'ny boky masina ny Allah subhanahu wa ta'ala dia voasoratra sy voalaza ary voasoratra fa hoe io mpaminany io dia tsy maintsy ho faty. Izay ny fampianarana tsika androany, ka amin'ny manaraka indray tsika manohy izany fampianarana izany. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.